Niteraka tany an-trano ve ianao sa tany amin'ny hôpitaly? Sady tany an-trano sy tany amin'ny hôpitaly fa tany amin'ny CSP2. Tany amin'ny hôpitaly. Tany an-trano. Tambourone tany an-trano dia ohatran'ny tsy mety fa sakay maty dia tany amin'ny hôpitaly amin'izay avy. Tany amin'ny hôpitaly. Tany amin'ny hôpitaly. Tao an-trano. Teny amin'ny hôpitaly. Teny amin'ny hôpitaly. Tany an-trano. Tamin'ny hôpitaly. Tamin'ny hôpitaly. Teraka tany rano. Teraka tany amin'ny hôpitaly. Teraka tany hôpitaly. Amin'ny hôpitaly. Teraka tamin'ny hôpitaly. 4 kilometatra miainga eo amin'ny misy anao no misy Pampinvelona. 500 mètres. 300 mètres. 500 mètres eo. 3 kilomètres. 100 mètres. 300 mètres. 1 kilomètre. 100 mètres fa iaho tsy tia mandeha amin'ny CSP2. 1 kilomètre. 4 kilomètre to 0,25. Eo amin'ny 1 kilomètre 500 mètres. Raha tsy misy Pampinvelona dia iza no manampy mampiteraka? Anatina hôpitaly. Tsy maintsy mankaleren'ny jaza izay raha hiteraka. Tsy maintsy miezaka manatona tobim-pahasalamana zegny mba igny no ahaizana hoe tegna azo antoko amin'ny tobim-pahasalamana fa tsy Pampinvelona. Mandeha amin'ny hôpitaly. Aminay aty zany raha ohatra miteraka anao tsy maintsy mandeha amin'ny hôpitaly koa fa lavidavitra mpanavaka mandeha amin'ny hôpitaly. Karakara ohatra mbola tsy dia hitako ho anay aty amin'ny vila fa raha fahafantarako ny any ambanivohitra zao dia ohatran'ny hoe renin-jaza na saiko hoe mba ray aman-dreny efa mba mahafantafataka zavatra ireny andro. Fantako aloha mamanay manakaiky anay eo. Ny ray aman-dreny ny olona misy koa renin-jaza ireny ataon'ny olona sasany fa arakaraka ilay olona miteraka mikady. Renin-jaza renin-jaza. Misy renin-jaza efa nahazo fanofanana. Renin-jaza. Misy renin-jaza dia reny matetika miteraka raha tsisy Pampinvelona. Araka ny hevitrao, tokony raisina an-tanana ve ny reny bevoka sy ny zaza ateraka? Inona no antony? Tena tokony raisina tanana ny vehivavy miteraka sy ny zaza ateraka satria ho an'ny vehivavy miteraka aloha dia aina ny miteraka. Izany hoe ohatra zany hoe tsy voakarakara, tsy voakolokolo ao anatin'iny atahorany any amin'izana n'izay aina izay. Tena tokony satria amin'izao matetika surtout zazakely tsy dia misy mpijery firy dia amin'izao ohatra misy aretina hafakely mizaza amin'izao hoe marafitratra mbola teraka dia efa marafitratra. Izany hoe tsy voara-maso tsara zao dia tokony raisina ny tanana tsara na ny reniny na ny zaza. Sarobidy ny fikirana dia tokony karakaraina ny miteraka na tsy miteraka. Tokony raisina daholo tompoko satria aina io dia karakaraina ny renin-jaza sy zaza nateraka hampandona tsara izy karakarana tsara tokony atao vaksiny izy miteraka. Raha toto fahasahiranana ny reny miteraka dia tokony raisina tanana daholo na ny zaza na ny reny. Ie, mba hanarana maso tsara ny fahasalamana sady mba hamora ny fiterana. Ie, tokony raisina tanana mihitsy satria sarobidy be izany fahasalaman'ny reny avy miteraka sy ny zaza voateraka izany. Tokony raisina an-tanana ny zaza voateraka sy ny vehivavy teraka satria mba hisoroana ny loza mety hitranga. Eny tsy maintsy raisina satria rehefa hiteraka izany moa tsy maintsy raisina an-tanana na ny reniny na ny zaza satria aina roa. Tokony raisina an-tanana satria antoko ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Tokony raisina satria ny vehivavy miteraka zany dia karazana soloa zany izy ake no foatiny ihany no velona ihany dia tokony mba raisina tanana satria tsara raha ho anatrihan'ny manam-pahaizana zany vehivavy miteraka. Ia, tokony raisina an-tanana izy eraky ny hevitra anazy satria fô mety tondra lozany vehivavy miteraka ndraindraiky mety tratra hémorragie. Ilay zaza koa zany ndraindraiky mety ho tara fiterany dia mila famonjena malaky dia tokony raisina an-tanana daholo. Tokony mihitsy satria hisoroana ny loza mety hitranga.